Mbola mitoy ny fitakina ataony mpirakidra ny fitsarana eto Madagasikara amin'izao. Ny mpitsara indray efa niverina nanohy ny asany, nanomboka tamin'ny alatsinainy 12 ny volana Jona teo. Zavatra hita eto Mahajanga dia misokatra ny fitsarana, na eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izany, na ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Mandray olona trano izy ireo raha ny zavatra hita teny an-toerana. Dia itsandana zany kosa dia misy ampan'olona miasa koa dia ny bénévole zany na ny mpanao santsely zany dia manao ny karazana frappe samihafa atao amin'ny fitsarana. Dia hitantsika ao moa zany fa misy olona milahatra tokoa zany mametraka demandena casier judiciaire zany izay azo atao ihany satria fangatana moa azo atao ihany. Fa ny sonino aty amin'ny partie greffier chef no tsisy fa ny amin'ny partie ny mpitsara no amin'ny fampanoavana zany no misy. Kanefa tsy manan-kery zany igny casier igny sady tsy mivoaka mihitsy aloha zany raha tsy misy miaingizay lehibe ny mpirakidra zay. Tsy aivona fa teboka maromaro no takiany ny syndicat ny mpirakidra ny fitsarana eto Madagasikara. Izay no anton'izao fitokonana izao. Ya le fitakina moa zany mbola misy le taloha efa ela be ny takina regny ao ny resaka versement entre-port dia ny resaka émolument ary ny ao koa zany ny resaka eo amin'ny comptabilité des greffes zany sy ny tsy fanekena ny resaka concours satria ny concours moa zany vitsy zany ny resina. Ary mihoatran'izay moa zany hitantsika ihany ny concours amin'izao fa raha malala zany tsy afenina fa izay manambola ihany aloha ny tafiditra. Ka mba ialana amin'izay zany aleo ny versement no atao mba atafidirana maromaro zany ho anay efa anatin'ny corps moa zany. Fa ny concours moa zany ny vantana moa zany efa misy foana igny isan-taona idiranao mpirakidra fa ny idiranao lehibe ny mpirakidra no tsy ekenay fa aloha le versement no idirana moa zany. Zay no antony mbola fitonana tia ka dia mbola ialana tsiny amintsika vahoaka mampiasa ny fitsarana moa zany fa izy ty zany tsy tombotsoa anay reran'ny perinasa fa mbola tombotsoa ho an'ny taranaka atsika orina zany. Nandray azy ireo ny Premier ministre lehibe ny gouvernement solonandrasana Mahafaly Olivier tamin'ny zoma 7 ny volana Jona teo iny, saingy mbola tsy nisy ny zavatra tapaka tamin'io fotoana io. Na eo mitraindray ny fionana tokony natao omaly alatsinainy 12 ny volana Jona no ny fisian'ny fionana teo amin'ny membre ny gouvernement sy ireo loolona. Tsy miverina miasa ny mpirakidra ny fitsarana eto Madagasikara raha tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny syndicat ny mpirakidra ny fitsarana sy ny tompon'andraikitra. Raha ny fanazavana azo tamin'ny syndicat ny mpirakidra ny fitsarana eto Mahajanga dia hisy ny fionana izay ataony Premier ministre lehibe ny gouvernement miaraka amin'ny ministry ny fitsarana sy ireo syndicat ny mpirakidra ny fitsarana ireo tanterahina ao an-drenivohitry Madagasikara amin'ny andron'ny talata 13 Jona. Izay rehetra izay dia mbola tafiditra amin'ny famahanana izao olana ny mpirakidra ny fitsarana izao.